Bien, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous revoir. Tena fifaliana indray mahita anareo a. Et je vois que vous avez bien grandi, Hitako tsara fa tena nitombo tokoa ianareo, bien changé. niova, Et je vois que quelque part, le Seigneur vous a visité ary tsapako hoe tany hoany tena namangy anareo ny tompo, et vous avez grandi. ary tena nitombo ianareo. C'est pourquoi ce matin, je suis heureux de pouvoir vous retrouver. Zany mahatonga hoe tena faly amin'ity marain'ity tafahoana aminareo indray. Et le Seigneur va continuer Ary à faire encore son œuvre en nous. ary ny tompony toy hanao ny asany ao anatintsika. Il va continuer à changer nos cœurs et à transformer nos vies. Itoy hanova ny fotsika sy hanova ny fiainantsika ny izy a. C'est pourquoi je veux vous encourager de demeurer ferme dans votre foi. Zay no antony tiako aporisihana anareo mba hiorina anareo tsara ao amin'ny finoanareo, De ne pas vous laisser être ébranlé par quoi que ce soit, mba tsy ho voazongozona na inona ianareo, mais d'être assuré dans votre cœur fa tena azo antoka kosa ao am-ponareo que Jésus vous a appelé. fa niantso atsika Jesosy, Il a commencé une œuvre en vous nanomboka asa tao anatinareo izy, et il va continuer à faire son œuvre dans notre vie. ary mbola hitoy hanohy ny asany ao anatinareo ane izy a. C'est pourquoi il est très important pour nous Zay no antony hoe zava-dehibe loatra ao atsika de ne pas perdre de vue ny ahatonga atsika tsy hoe ho dify eo anoloan'ny masontsika la grâce que le Seigneur a manifestée à notre égard. ilay fahasoavana zay naseho an'ny tompo atsika, De ne pas perdre de vue cette grâce, les frères et sœurs, mba tsy ho dify eo amin'ny masontsika ane zay fahasoavana zay raha lasianabavy, de manière à ce que notre cœur soit entièrement attaché à lui, fa aoka ane ny fotsika tena hifamatitra tanteraka aminy pour ce qu'il a fait et accompli sur la croix pour chacun de ny nous. amin'ny zavatra vitany sy tanterany teo amin'ny hazo fizaliana ho antsika tsiraray avy. Et laissez-moi vous dire une chose, Azao ny teneniko atsika, que si nous sommes là, raha matotsika eto a, c'est pas parce que nous l'avons désiré de l'être. dia tsy hoe faniritsy ny tenantsika manokana no hoe ho eto, Si nous sommes l'église de Jésus, fa matoa sika fiangonan'i Jesosy a, c'est pas parce que nous l'avons mérité. dia tsy hoe mendrika an'izany akory isika, C'est pas parce que nous étions d'une manière ou d'une autre une bonne personne. tsy hoe olona mendrika na tsara isika, Mais nous sommes là parce que le Seigneur a décidé ainsi. fa tonga eto isika satria fanapahan-kevitra avy amin'ny Nous tompo sommes zany. là parce que nous sommes choisis de Dieu. Nividian'Andriamanitra isika matoa eto, Et certainement, quand nous nous regardons, ary azo antoka fa raha mijery ny tenantsika isika, quand nous regardons ceux qui sont à côté de nous, rehefa mijery an'ireo olona manodidina antsika isika eo anilantsika, nous pouvons voir beaucoup de choses négatives. dia mety ahita zavatra lafiny zavatra ratsy maro isika, Et ce que nous pouvons voir, c'est peut-être une réalité. ary mety ho zava-misy marina tokoa ny zavatra hitantsika sy tazantsika, C'est une réalité ary zava-misy marina parce que personne de nous sommes arrivés. satria tsy misy lavorarina tanteraka isika rehetra, Personne de nous n'est parfait. tsy misy tanteraka isika rehetra, Mais une chose est sûre, fa ny zavatra tokana kosa ny azo antoka, c'est le Seigneur qui nous a choisis. ny tompo no nifidy atsika. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay ve nareo? C'est pourquoi personne ne doit s'inquiéter Zany no antony hoe tsy tokony hisy olona hanahy a pour ce qu'il est encore maintenant. ny amin'ny toerana misy azy ankehitriny zany. Si Dieu nous a choisis, Matoa Andriamanitra nifidy atsika, s'il a trouvé bon de nous appeler pour que nous soyons son Église, raha hitany fa tsara hoe nantsono isan'ny fiangonana isika, et si notre cœur est ouvert, ary raha misokatra ny fotsika, il accomplira son œuvre dans notre vie. dia izy no hatanteraka ny asany eo amin'ny fiainantsika. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, allons pas nous arrêter avec les imperfections que nous pouvons constater. Zay no antony raha lasianabavy andeontsika tsy hijanona na hitsahatra eo amin'izay tsy fahalavorariana hitany masontsika, Il va y en avoir toujours. fa tsy maintsy hisy foana izany. Tout le temps que nous sommes encore dans ce monde, Hisy foana zany a raha mbola eto amin'ity zao tontolo zao ity isika, eh bien, il va toujours y avoir des imperfections en nous. dia tsy maintsy hisy an'izay tsy fahalavorariana izay mandrakariva ao anatsika. Et nous, Ary isika constatant notre imperfection, rehefa mahita ny tsy fahatanterantsika isika, nous avons le désir de nous perfectionner. dia manana faniriana sy hetahetsika mba ho tanteraka hatrany hatrany. Et
ayant ce désir dans notre cœur, ary raha manana an'izay faniriny izay ao anatintsika isika le Seigneur va le faire. dia ny tompo hatateraka an'izany. D'accord? Ao a Parce que moi, dans mon cœur, j'ai cette assurance satria izy za manokana ao am-poko manana an'izay antoko et izay ao j'ai cette conviction ary manana an'izay faharesen-dahatra izay que ao le Seigneur fera son œuvre encore dans ma vie fa ny tompo mbola hanao ny asany hatrany eo amin'ny fiainako manokana et il fera son œuvre dans votre vie. ary hanao ny asany ihany koa izy ao amin'ny fiainanareo. Et ensemble, Ary miaraka isika nous allons grandir dans sa connaissance dia hitombo amin'ny fahalalana azy et nous allons devenir parfaits en lui. dia eo tanteraka ao aminy isika. C'est pourquoi ça doit être le désir de chacun de nous. Zany no antony hoe tokony ho faniritsika tsiraray avy izany. Vous êtes d'accord avec moi? Miara-manaiky amiko amin'izany ve nareo? Parce que si nous sommes conscients que nous ne sommes pas meilleurs les uns les autres, Satria raha tonga saina isika hoe tsisy tanteraka ny isika rehetra e, nous n'allons pas nous arrêter. dia tsy ampijanona antsika ny zavatra rehetra. Au fait, c'est quoi qui nous fait arrêter? Inona moa mety ampijanona antsika? Quand le regard est sur les choses qui sont en dehors. Rehefa mijery rehefa masontsika mibanjona ny zavatra ny ivelany Et si notre regard est centré sur nous-mêmes, ary raha mibanjona tsy mibanjona fa tsy ny tenantsika ny fijerintsika nous allons voir que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. dia hitantsika tokoa fa tsy tanteraka na tsara kokoa noho ny hafa isika. C'est pourquoi allons ouvrir nos cœurs Zany no antony andaontsika nokatra ny fontsika et allons permettre au Seigneur de continuer à faire son œuvre dans dia notre vie. andao mela ny tompo hanoho ny asany eo amin'ny fiainantsika isika. Vous êtes d'accord avec moi? Miara-manaiky amiko amin'izany S'il y a ianareo bien une chose que nous ne devons pas nous oublier, frères et sœurs, raha misy zavatra tokana mila tsy adinontsika raha lasianabavy c'est où le Seigneur nous a retirés. dia zao hoe mila tsaroantsika hoe taiza no ny Il sotoman'ny ne faut tompo pas qu'on antsika. oublie ça. Aza adinontsika mihitsy zany zay, Où le Seigneur nous a retirés. taiza no ny sotoman'ny tompo antsika. Et si nous sommes présents aujourd'hui, Ary matoantsika tonga eto ankehitriny c'est que sa grâce nous a portés jusqu'à maintenant. dia zao hoe no ny fahasoavany no ny taonantsika mandraka Et ankehitriny. si nous retournons en arrière, Fa raha ohatra ka miverina ny erina indray nous isika pouvons réaliser que ce que nous avons accompli, dia lasa tonga saintsika hoe ny zava-bitantsika rehetra tany aloha ce n'est pas notre volonté personnelle. dia tsapantsika fa tsy sitrapontsika manokana zany. Peut-être que nous avons désiré. Marina mety hoe nanana faniriana isika tao anatsika Nous avons réalisé que notre désir charnel fa lasa mety tonga saintsika hoe ireo faniritsika filatsika ranofo ne pouvait pas changer notre cœur. dia tsy navita nanovany fotsika ireny. Donc c'est la grâce de Dieu qui nous a changés. Ka noho izany ny fahasoavan'ny tompo rery ihany nanovantsika. C'est la grâce du Seigneur qui nous a permis d'être ce que nous sommes Ny aujourd'hui. fahasoavan'ny tompo natoy izao antsika ankehitriny. Et certainement dans notre cœur, nous aspirons encore à être transformés. Ary mazava ho azy fa mbola maniry sy mangetaeta isika mba hiova Et c'est toujours la grâce de Dieu qui va accomplir son œuvre dans notre vie. ary dia mbola ny fahasoavan'ny tompo ihany ny hatateraka an'izay asa Et izay je eo amin'ny suis sûr fiainantsika. que le Seigneur va le faire. Ary azoko antoka fa hanao an'izany ny Mais tompo. ce que je vais vous encourager ce matin, Fanjatra tiako hampaherezana anareo amin'ity marain'ity de ne pas oublier où il nous a retirés. hoe aoka tsy adinontsika zany hoe taiza ho aiza noho ny tsy toman'ny tompo antsika. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay De ne ianareo pas oublier où il nous a retirés. tsy tokony adinontsika avaiza isika noho ny sy tomin'ny tompo. Et de quelle manière il nous a retirés là où nous étions. Ary tamin'ny fomba manao ahoana nanesorany atsika tany amin'ny toerana isy atsika taloha. Parce que personne ne pouvait nous délivrer de cette nature pécheresse qui nous tenait dans la captivité. Satria tsy nisy olona afaka nanafaka atsika tao anatin'izay natiora mampanota zay izay nanandevo atsika. Personne ne pouvait accomplir quoi que ce soit pour nous rendre, pour nous donner la liberté. Tsy nisy olona afaka nanome fahafahana atsika ka tonga ame alalana atsika tonga atsika ho afaka. Et cette liberté que nous avons reçue de Dieu, Ary zay fahafahana zay voaraintsika avy amin'Andriamanitra izay c'était pas quelque chose de gratuit. dia tsy zavatra maimaim-pony zany. C'est pas quelque chose que Dieu a décidé de le faire et qu'il l'a fait sans sacrifice. Tena ohatrany hoe tsy hoe zavatra hoe fanapaha-kevitra avy amin'Andriamanitra ka nataony tamin'izao fotsiny tsy nisy sorona. Bien que le Seigneur nous a aimés, Eny fa na dia tia atsika aza ny tompo et il fallait ary nila qu'il accomplisse quelque chose dans la justice nila nanatanteraka zavatra tao anatin'ny fahamarinana izy afin de nous rendre libres.
mba hanafana antsika tonga antsika ho afaka C'est zany pourquoi le Seigneur a dû payer un prix Ah, pour Zéna- nous rendre libres. azay na tonga an'andriamanitra tsy maintsy nandony vidiny izy mba hanafaka atsika Et ce prix qu'il a payé, nous devrons la considérer. ary a lay vidiny izay nalohan'andriamanitra ho atsika mila omentsika lanjy zany Il ne l'a pas payé par de l'argent périssable, tsy tamin'ny vola mety loha nandoavany an'izany parce que le prix de notre salut était tellement élevé qu'il n'avait aucune richesse. satria ambony loatra ny vidiny otantsika ka tsy nisy arena na inona Qui pouvait faire la valeur de notre vie. izay mety afaka hividy ny fahotantsika zany sy ny Mais fiainantsika Dieu est venu lui-même fa tonga tamin'ny nofo andriamanitra et il s'est offert lui-même. ka nanolotra ny tenany manokana izy Une raison pour nous, frères et sœurs, de réaliser la valeur que nous avons devant le Seigneur. ary antony anankiray zany raha lasa anabavy ahitantsika ny tombam-biditsika eo Et anatrehan'andriamanitra comment notre cœur a besoin de nous attacher à cela. ary mila mifamatitra amin'izany ny fotsika D'accord? C'est pourquoi j'aimerais lire un petit verset avec vous dans le livre de Paul aux Philippiens. zay mahatonga ty hamaky andininy ho anareo ao amin'ny bokin'ny paoly ho an'ny filipianina Aux Éphésiens. efesianina zafady Où l'apôtre Paul nous dit, Éphésiens chapitre 2, efesianina toko faharoa il nous dit, vous étiez morts par vos offenses dans lesquelles vous marchiez autrefois. verset Verset 1er. andeny voalohany ary ianareo dia efa novelominy fony maty ny fahadosoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny Il dit bien, vous étiez morts par vos offenses. ozy izy hoe maty noho ny fahadosoanareo ianareo izy izy C'est-à-dire que le péché dans notre vie zany hoe ilay fahotana teo amin'ny fiainantsika offensait le Seigneur. dia tena natafitohana ny tompo zany Et qu'il n'y avait aucun moyen pour Dieu de nous visiter. ary tsy nisy fomba avy amin'andriamanitra ahafahany mamangy atsika Il n'y avait aucun moyen pour nous de recevoir une bénédiction de la part de Dieu. tsy nisy fomba mihitsy ahafahantsika mandray fitahiana avy amin'andriamanitra Nous étions perdus. satria olona very isika Nous étions étrangers pour le Seigneur. vahiny isika ho an'ny tompo amin'ny Nous tous tompo qui est là ce matin, ary tsika rehetra izay eto amin'ity maraintsy qui bénéficiaient de la présence du Seigneur, izay migoka ny fanatrehan'andriamanitra qui goûtent à sa grâce, izay manandrana amin'ny fahasoavany c'est à cause de ce que Jésus a accompli à la croix. dia vokatry ny zavabitany jesosy teo amin'ny hazo fijaliana Et si ce matin il y a une espérance dans nos cœurs, ary raha ohatra ka misy fanantenana ao am-potsika amin'ity marain'ity c'est à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Pour nous. dia vokatry ny asa izay nitaterahany teo amin'ny hazo fijaliana ho C'est atsika pourquoi l'apôtre Paul nous dit, vous étiez morts par vos offenses. zay mahatonga ny apôstôly paoly milaza hoe fony mbola maty ny fahadosoanareo ianareo Quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne vit pas dans la communion avec le Seigneur, ny olona izay tsy miaina ao anatin'ny fiombonana miaraka amin'ny tompo quelqu'un qui n'entend pas la parole de Dieu, ny olona izay tsy mahare ny tenin'andriamanitra il est mort. dia olona maty zany azo raisina olona maty zany Vous êtes d'accord? manaiky an'izay Et ianareo l'apôtre Paul nous dit ce que nous étions. dia zay mahatonga paoly milaza hoe zay isika fahino izy izy Nous étions morts. maty isika fahiny Vous et moi, nous étions morts. isika senao fahiny dia maty Il dit, selon le train de ce monde et selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. araka ny fomba n'izao tontolo zao araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana Et il nous dit, nous aussi, nous étions tous de leur nombre. teo amin'ireo izy izy no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny Il est en train de nous dire que nous aussi, nous étions morts comme le monde et nous étions dans la rébellion. ny zavatra tia nytenena zany hoe maty mitovy amin'izao tontolo zao ihany koa isika taloha ary tao anatin'ny fikomiana mitovy amin'izy ireo ihany koa Nous étions morts dans le monde et nous étions en rébellion contre le Seigneur. maty isika teny amin'izao tontolo zao fahiny ary ankomy tamin'andriamanitra mitovy amin'izao tontolo zao ihany koa C'est-à-dire que isika quelque part de notre cœur, nous étions pas d'accord avec la volonté de Dieu. zany hoe anoany zany azo lazaina fa tsy ny manaiky ny sitrapon'andriamanitra isika Nous nous refusons de nous soumettre à sa volonté. tsy manaiky amin'ny anaiky ny sitrapony isika Vous êtes d'accord avec moi? tsy te hanaiky ny sitrapony isika
Vous étiez obéissant à la volonté du Seigneur, vous? nareo ve nanaika sy nankatony sitrapon'ny tompo fahiny Non. tsy Moi aussi, je n'étais pas obéissant à la volonté du Seigneur. zaho ihany koa tsy mba nankatony sitrapon'andriamanitra taloha Je vivais ma vie en rébellion contre Dieu fa niaina amin'ny fiainako aho tao anatin'ny fikomiana tamin'andriamanitra parce que je ne voulais pas qu'il règne sur ma vie. satria tsy tiako andriamanitra hanapaka eo amin'ny fiainako Comme le monde dans lequel nous vivions aujourd'hui, mitovy amin'izao tontolo izao izay iainantsika ankehitriny a ils sont en rébellion contre le Seigneur. mikomy amin'ny tompo an'izy ireo e C'est pourquoi, mes frères et sœurs, zany no antony raha lasy nous anavavy qui avons été rachetés par la grâce de Dieu, isika izay vidian'andriamanitra navotan'andriamanitra noho ny fahasoavany a nous qui avons reçu de sa part l'Esprit, isika izay nandray ny fanahy avy aminy a nous avons besoin de faire attention dia mila mitandrina isika que l'esprit du monde dans lequel nous vivons hoe ny fanahyn'izao tontolo izao izay iainantsika misy atsika nous influence. dia lasa maka fanahintsika zany a mitaonantsika zany a Nous avons besoin de faire attention mila mitandrina isika que notre cœur sao ny fotsika s'ouvre au son du monde. lasa hisokatra amin'ny feo avy any amin'izao tontolo izao Nous avons besoin de faire attention mila mitandrina isika que quelque part dans notre cœur, sao anohany ao am-potsika il y a encore petite place pour lui. misy toerana kely ao azy Parce que l'apôtre Paul nous dit, nous étions de leur nombre. satria hozy izy paoly hoe teo amin'ireo koa ny tondrantsika tena fahiny hozy izy Mais maintenant, nous sommes du monde de la lumière. fa isika ankehitriny a dia efa voataona ty amin'ny tontolony mazava Et nous avons besoin de vivre à la lumière du Seigneur. dia mila miaina isika mifanaraka amin'ny Et de fahazavan'ny tompo permettre à l'évangile ka mamela ny filazantsara de continuer à briller dans notre cœur. hitoy a mirapiratra ao anatin'ny De fotsika permettre à l'évangile de continuer à faire le changement dans notre vie. amela ny filazantsara hitoy anao any asan'ny fanovana ao anatsika L'apôtre Paul nous dit, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. teo amin'ireo izy izy nitondrantsika tena koa fahiny tamin'ny filany nofontsika ka nanaovantsika ny dany nofo a sy ny saina Et il dit, et nous étions par nature des enfants de colère, ary araka ny toetsika ozy izy dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika comme les autres. toy ny sasany koa Il dit, isika mais Dieu qui est riche en miséricorde, fandriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo à cause du grand amour dont il nous a aimés, noho ny alehibe ny fitiavana izay nitiavana antsika nous qui étions morts par nos offenses, na dia fony mbola maty ny fahadisoana azy isika nous a rendus à la vie avec Christ. dia nahavelona antsika niaraka tamin'i kristy kosa izy C'est par grâce que vous êtes sauvés. fa soavana ny namonjena anareo a Vous êtes d'accord? Miara-manaiky Il nous dit an'izay que nareo, c'est par grâce que nous sommes sauvés. ozy izy hoe fahasoavana ny namonjena anareo C'est par grâce que vous et moi, nous sommes là ce matin. fahasoavana no natoy izao ay a sy anao amin'ity maraintsy C'est par grâce que nous pouvons bénéficier de sa présence ce matin. noho ny fahasoavany a no ahafahantsika migoka ny fanatrehany amin'ity Et maraintsy il nous dit bien que personne de nous ne méritait quoi que ce soit. ary lazainy tsara sy mazava tsara hoe tsy misy mendrika an'izany ny ray amintsika tsika Personne de rehetra nous ne pouvait prétendre qu'il avait droit à quelque chose. tsy misy olona nizaniza amintsika afaka miambo a fa mendrika izy nandray zavatra avy amin'ny tompo Mais Dieu nous a fait grâce. fa ny tompo a naneho ny fahasoavany tamintsika Vous êtes d'accord? Miara-manaiky Mais an'izay Dieu nareo, hein? nous a fait grâce. andriamanitra naneho ny fahasoavany tamintsika Et la grâce de Dieu envers nous, ary ny fahasoavan'ny tompo izay mikorina ty amintsika si dans notre cœur il y a en nous une obéissance à sa volonté, raha ohatra ka ao am-potsika ao anatsikatsika manana fakatoavana ny sitrapony eh bien cette grâce va continuer à transformer notre vie. dia io fahasoavana io any mbola hitoy hanovatra any hatrany fiainantsika Cette grâce nous a sauvés du péché. efa namonjy atsika tao anatin'ny otantsika io fahasoavana io a Cette grâce nous a introduits dans la communion avec Dieu. ary efa napiditra atsika tao anatin'ny fiombonana tamin'andriamanitra ihany koa io fahasoavana io a Et si notre cœur reste ouvert, fa raha mitoy misokatra ny fotsika si notre cœur reste sensible raha mitoy a à son esprit, mareny fanahany a ny fotsika il continuera à faire
la transformation de nos vies. dia hitoy hatrany ihany koa izy a amin'ny fanovana ny fiainantsika. Vous êtes d'accord avec ça, les frères et sœurs? Manaiky an'izay nareo raha lasa anabavy a? Hein? C'est pourquoi nous avons besoin de considérer la grâce que Dieu a manifestée envers nous. Zay mahatonga antsika mila manome lanja n'ilay fahasoavana izay naseho an'Andriamanitra ho antsika. Cette grâce qui nous a été donnée par le sacrifice de sa vie. Ilay fahasoavana izay niraisintsika tamin'ny alalan'ilay sorony ainy. Et nous avons besoin de nous attacher à cela. Ary mila mifamatotra amin'izany isika, mifikitra amin'izany isika. Il dit, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Noho ny alehiben'ny fitiavana izay nitiavany atsika izy na dia mbola maty ny fahadisoana atsika dia navela atsika niaraka tamin'i Kristy izy. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Navela atsika niaraka tamin'i Kristy C'est izy. par grâce que vous êtes sauvés. Fahasoavana no namonjena Il anareo. nous a ressuscités ensemble Ary niaranatsangana isika et nous a fait assis ensemble ka niaranapetrany dans le lieu céleste en Jésus-Christ, any an-danitra ao amin'ny Jesosy Kristy Jesosy. afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, Mba asehony amin'ny andro ho avy ny habeny ny haren'ny fahasoavany amin'ny famoram-panahy par sa bonté envers nous. amin'ny famoram-panahy amintsika ao amin'ny Jesosy D'accord? Kristy. Miara-manaiky an'izay nareo a. Et est-ce que nous allons mépriser cette grâce? Fa moa ve isika anao tsinitsinana na mavo an'izay fahasoavana izay? Est-ce que nous allons fouler cette grâce? Moa ve tsika hanitsakitsaka amin'ny tongotsika an'izay fahasoavana izay? Est-ce que nous allons continuer à vivre notre vie Moa ve tsika hitoy iaina ny fiainantsika sans réaliser le prix que Jésus a payé pour que nous soyons des hommes, des femmes libres? ka tsy hanome lanja isika n'ilay vidiny izay nalohan'i Jesosy mba hahatonga antsika ho lehilahy sy vehivavy afaka? Ou bien est-ce que nous sommes de ceux qui sont là pour profiter de la grâce que Dieu nous a donnée et de permettre au Seigneur de faire son œuvre dans notre vie? Sa ve tsika isan'ireo olona izay higoka ny fahasoavan'Andriamanitra sy isan'ireo olona izay hamela ny fahasoavan'Andriamanitra hanohy ny asany ao anatsika? Il dit, c'est pourquoi autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qui sont appelés circoncis et qui le sont en la chair de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Hozy izy eo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo. Koa tsaroa fa fahiny ianareo izay jentilisa araka ny nofo a, ka nolazainy voafora tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora, eny tsaroa fa tamin'izany andro izany a dia tsy nanana an Kristy ianareo fa oloko azy tamin'ny fanjakan'i Israely ary vahiny tamin'ireo fanekeny teny fikasana dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Il dit, il faudrait qu'on se rappelle. Hozy izy hoe mila tsaroanareo zany, tsarovo izy Il izy. faudrait qu'on se rappelle de ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Mila tsaroantsika zany any zava-bitan'i Kristy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Il faudrait qu'on se rappelle ce que nous étions autrefois, Mila tsaroantsika na izy antsika fahiny de manière à ce que, saisissant la grâce de Dieu, mba ahafahantsika mandray ny fahasoavan'Andriamanitra nous permettons au Seigneur de nous emmener à vivre autrement. ka hitarika ny tompo isika, amelan'ny tompo isika ahafahantsika miaina amin'ny fiainana hafa zany, fomba Et fiainana hafa. l'apôtre Paul parle dans le chapitre 4, Ary ao amin'ny toko faefatra ny apôstôly Paoly dia miresaka il va nous exhorter, dia mamporisika atsika izy, mampahery atsika izy. il va nous encourager de quelle manière nous avons besoin de vivre comme des enfants justifiés par la grâce de Dieu. Mampahery atsika izy mba hiaina atsika tahaka ny zanak'Andriamanitra marina izay nohamarinina. C'est sûr qu'autrefois, quand nous étions étrangers, Azo antoka fa fahiny isika fony mbola vahiny a, et que maintenant nous sommes des enfants, ary ankehitriny kosa tsika efa zanak'Andriamanitra nous faisons partie de la famille de Dieu, dia efa isan'ny ankonan'Andriamanitra isika, nous avons Dieu pour Père. manana an'Andriamanitra ho ray isika. Vous êtes d'accord que nous avons Dieu pour Père? Manaiky an'izany nareo hoe manana an'Andriamanitra ho ray isika, rayntsika Andriamanitra zany.
Maintenant, c'est lui qui est notre Père, c'est lui qui nous a donné la nouvelle vie. Izy ankehitriny no raintsika, izy nanome antsika fiainam-baovao a, Étant régénérés par sa grâce dans nos cœurs, satria efa voaova tao am-potsika isika noho ny fahasoavany a, ayant en nous l'espérance de la vie éternelle, ka lasa nanana fanantenanany amin'ny fiainana mandrakizay isika, ayant en nous l'Esprit de Dieu. manana ao anatsika ny fanan'Andriamanitra isika. Autrefois, nous vivons selon le train de ce monde. Fa iny isika dia niaina araka an'izao tontolo Vous êtes zao d'accord a. avec moi? Miara-manaiky an'izay nareo a. Autrefois, nous vivions selon le train de ce monde. Fa iny isika dia niaina araka an'izao En tontolo zao. quelque sorte, nous vivons selon le principe du monde. Raha atao amin'ny teny hafa zany dia araka ny fitsipika izao tontolo zao no niainantsika fa Et iny. c'est normal que nous vivions sous les principes du monde, Ary normal be zany raha niaina araka ny fitsipika izao tontolo zao isika. parce qu'à cette époque, Satria tamin'izany fotoana izany isika nous appartenons au prince de ce monde. dia any andrinan'izao tontolo zao ny fiainantsika. Vous êtes d'accord? Miara-manaiky an'izay nareo a. Hein? Autrefois, nous étions sous l'autorité du prince de ce monde. Fa iny isika tao ambanin'ny vahoan'ilay a andrinan'izao tontolo zao. Et nous accomplissions Dia nanatambazava ho azy fa nanatanteraka isika sa volonté. ny sitrapony. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Manaiky an'izay nareo sa tsy manaiky aloha e. Autrefois, quand nous étions sous son autorité, il régnait sur notre vie. Fa iny isika satria tao ambanin'ny fahefana isika dia izy no nanapaka teo amin'ny Et fiainantsika. nous accomplissions ses désirs. Dia nanatanteraka ny faniriana isika. Mais maintenant, nous avons été libérés par la grâce de Dieu, Fa ankehitriny kosa isika efa afaka noho ny fahasoavan'Andriamanitra étant sous l'autorité de Dieu, ary amin'ny mahefa ao ambanin'ny fahefan'Andriamanitra atsika, étant dans l'église du Seigneur, amin'ny mahefa ao anatin'ny fiangonan'ny tompo atsika, qui est sa maison. izay tranony a. Et c'est tout à fait normal que dans la maison de Dieu, Dia normal be ihany koa zany raha ao anatin'ny tranon'Andriamanitra isika, sous l'autorité de Dieu, ao ambanin'ny fahefan'Andriamanitra, il y a des règles. dia misy fitsipika ihany koa ao. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Manaiky an'izay nareo sa tsy manaiky? Dans la maison de Dieu, Ao anatin'ny tranon'Andriamanitra, sous l'autorité de Dieu, ao ambanin'ny fahefan'Andriamanitra, il y a des règles. dia misy fitsipika ihany koa ao. Comme chez vous, dans votre maison, vous avez des règles. Tahaka ny ao anatin'ny tranonareo, ny tokantranonareo misy fitsipika ao. Et tous ceux qui sont dans votre maison Ary ny olona rehetra izay ao anatin'ny tranonareo a, doivent marcher selon nos règles. dia mila mandeha mifanaraka amin'izay fitsipika napetrakitsika izay. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay Vous nareo n'allez a. pas venir dans ma maison Nareo akory tsy hoe tonga any amiko a, any an-tranoko a, avec vos règles. miaraka amin'ny fitsipikareo manokana. On est d'accord ou pas d'accord? Manaiky an'izay nareo aloha Je sa ne tsy peux pas manaiky e. débarquer chez vous Za tsy afaka tonga any aminareo a, et de vous dire, dia hiteny aminareo hoe c'est pas comme ça qu'on doit faire son salon. hoe antsotra izao no tokony fametrahana salon. Je ne peux pas arriver chez vous Tsy afaka hoe tonga any an-tranonareo et aho, vous dire dia hiteny aminareo que la couleur de votre rideau est mauvaise. hoe ratsy be ny lokon'ny rideau anareo. Vous comprenez là, frères et sœurs? Azonareo ve ilay tiako apita raha lasy anabavy? Quand nous étions dans le monde, Fony teny amin'izao tontolo zao isika, nous vivons selon les règles du monde. dia niaina mifanaraka amin'ny fitsipika izao Et tontolo nous zao isika. accomplissons sa volonté. Ary nahatanteraka ny sitrapony C'est isika. pourquoi quand nous regardons le monde, Azay mahatonga antsika rehefa mitazana an'izao tontolo zao isika sy ny zavatra mitranga rehetra eny amin'izao tontolo zao, eh bien le monde est soumis aux règles du chef de ce monde. dia hitantsika fa izao tontolo zao dia manaiky an'ilay andrinan'izao tontolo zao, ilay lohany manapaka an'izao tontolo zao. Mais maintenant que nous sommes dans l'église du Fa Seigneur, isika ihany koa amin'ny mahefa ao anatin'ny fiangonan'ny tompo et atsika. que c'est sa grâce qui nous a retirés dans la servitude, Ary satria noho ny fahasoavany nanafaka antsika tao anatin'ny c'est fanandevosana, sa grâce qui nous a délivrés de la puissance de l'air, ny fahasoavany a nanafaka antsika tamin'ilay andrina izay manapaka eny amin'ny rivotra, nous avons besoin de marcher dia noho izany isika mila mandeha ihany koa en suivant ses règles. manaraka ny fitsipiky ny tompo izany. Vous êtes d'accord ou pas Manaiky d'accord? an'izany nareo a. Hein? On est d'accord? Manaiky an'izany isika. C'est pourquoi, étant enfant de Dieu, Izany no antony amin'ny mahefa zanak'Andriamanitra atsika, on ne peut pas vivre notre vie comme on a envie de vivre. dia tsy afaka miaina ny fiainantsika amin'izay tiantsika hitondrana azy isika. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izany nareo a. On ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Tsy afaka manao a an'izay tiantsika atao isika. On ne peut pas décider ce qu'on a envie de décider. Tsy afaka manapa-kevitra an'izay tiantsika ho tapahana hevitra isika. Il y a une règle. Fa misy fitsipika. Hein? Une règle qui est là, qui n'est pas une autorité écrasante, Misy a fitsipika eo tsy ho sanatria hoe tahaka ny fahefana izay manitsaka na manindry,
une règle qui ne nous écrase pas, fitsipika izay tsy manitsakitsaka atsika akory, mais c'est une règle de liberté fa fitsipiky ny fahafahana. où nous-mêmes, dans notre cœur, Eny fa na isika aza ao am-potsika, ayant vécu l'esclavage du péché, satria isika efa niaina tao anatin'izany hoe fanandevozan'ny ota izany, ayant souffert sous son joug, satria efa tena niatra sy nijaly tao ambany ziokana isika, et que le Seigneur nous a délivrés par sa croix, ary satria noho ny azo fijaliana dia nafahany tompo tamin'izany isika, c'est tout à fait normal dia normal be que dans mon cœur, je désire raha ao anatin'ny foko aho manana faniriana me soumettre à sa volonté anaiky ny sitrapony, et à vivre en conformité avec sa volonté. ary hiaina mifanaraka tsara amin'ny C'est sitrapony. pourquoi dans l'Église, Zany no atiny eo anivon'ny on fiangonana ne nous impose pas les choses. dia tsy hoe manery hoe tsy maintsy zao ny On ne tanterahana. vient pas vous écraser, vous accuser ou vous taper dessus quand on passe à côté. Tsy hoe akory tonga izay hikapoka anao na nameloka anao na hanindry anao na hiapanga anao raha manao ny tsy mety ianao, Mais comme un enfant qui est dans la maison, fa tahaka ny zanaka izay ao anatin'ny trano kosa ianao un enfant qui a un cœur obéissant envers ses parents, zanaka izay manana fakatoavana ny rainy sy il y a ray un aman-dreny, désir en nous dia noho izany misy faniriana ho azy ao de anatsika nous soumettre. anaiky. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Manaiky an'izany ve nareo lalasianabavy? Il y a un désir volontaire qui est dans mon cœur Miss- de me soumettre. Misy faniriana tena ny sitrapo tanteraka ao anatin'ny foko anaiky. C'est vrai, c'est pas vrai? Marina ve zany sa tsy marina? Non? Parce que nous sommes dans la maison du Seigneur. Satria ao anatin'ny tranon'ny tompo anie C'est isika. pourquoi l'apôtre Paul Zay mahatonga ny apôstôly Paoly va nous encourager mampahery atsika, mampirisika atsika et nous montrer comment nous avons besoin de vivre dans la maison de Dieu. sy maneho amintsika hoe toy ny ahoana ny tokony hiainantsika ao anatin'ny tranon'Andriamanitra. Dieu nous a sauvés par sa grâce Nyvonjen'Andriamanitra noho ny fahasoavana isika et nous sommes dans sa maison. dia napetrana isika tao amin'ny tranony, Il va nous enseigner. dia mazava ho azy fa hampianatra atsika izy ao. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izany ve nareo? Quand un nouveau-né arrive dans la maison, qu'est-ce qui se passe? Raha misy zazakely vao teraka tonga ao an-trano, inona ny zava-mitranga? Hein? Ah, j'ai un frère qui est un petit garçon qui s'appelle Mathias. Za manana rahalahy eto akaiky eto ay io le rahalahy eo akaiky io. Qu'est-ce que tu fais avec ce fils qui vient d'être dans ta maison? Inona ny zavatra ataonao amin'ilay zaza vao tonga ao an-trano, vao teraka? Tu lui enseignes les règles? Mampianatra azy ny fitsipika. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi? Manaiky an'izany ve nareo sa tsy manaiky aloha? On le donne tout l'amour dont il a besoin. Mena azy ny fitiavana rehetra izay ilainy, On lui donne toute l'affection qu'on peut lui donner. mena azy ny fitiavana sy ny tambitamby rehetra izay ilainy, Mais on l'enseigne les règles. fa mampianatra azy ihany koa ny fitsipika. On lui montre comment il a besoin de vivre dans la maison. Tena ampianarina azy ohatry ny ahoana ny tokony ho fitondran-tenany ao an-tokantrano. On lui montre comment il a besoin de se soumettre à une autorité qui va le préserver. Ampianarina azy ohatry ny ahoana ny tokony hanekeny an'ilay fahefana izay hitahiry sy haro azy ihany io fahefana io. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Manaiky an'izany ve nareo sa tsy manaiky? Hein? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Zay mahatonga ny apôstôly Paoly milaza le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, ny toko fahefatra ny epistily ho an'ny Efesianina. je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, Ary noho izany izao izay mpifatotra noho ny amin'ny tompo à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été endressée. andiny voalohany dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsonany antsonanareo. Là, l'apôtre Paul Eto zany ny apôstôly Paoly est en train d'enseigner ceux qui ont été libérés du monde et qui ont été transportés dans le royaume de Dieu. eto zany ny apôstôly Paoly dia mampianatra an'ireo olona izay efa nafana teo amin'izao tontolo izao ka nafindra tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Réalisez une chose, les frères et sœurs. Aoka mizatra takatra ao raha lasianabavy hoe Personne ne peut être dans l'église si le Seigneur l'a pas retiré du monde, l'a pas justifié, lavé, purifié. tsy misy olona raha lasianabavy tafafindra ao anatin'ny fiangonana izany raha tsy efa Andriamanitra aloha nanasa azy sy nanamarina azy sy namonjy azy. C'est pourquoi Paul parle de la grâce qui nous a été accordée Zay ne mahatonga ny apôstôly Paoly milaza ilay fahasoavana izay nomena atsika pour nous emmener dans l'église mba hitarika atsika ny fahasoavana iny ho ao afin fiangonana, d'être enseigné de marcher comme le Seigneur. mba hampianatra an'ilay olona aveo rehefa ao anatin'ny fiangonana mba handeha miendrika ny tompo.
C'est pourquoi il dit, je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Zany mahatonga azy milaza hoe ary noho izany zao izay mpifatritra noho ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsona izay ny antsona anareo En toute humilité. amin'ny fanetretena rehetra. D'accord? Manaiky En an'izany nareo a. toute humilité. Amin'ny fanetretena rehetra. C'est pourquoi les frères, s'il y a bien quelque chose qui doit venir dans notre cœur, Zany no antony raha lasy anabavy raha misy zavatra voalohany tokony tonga ao anatin'ny fotsika c'est d'être humble. dia zao hoe ny fanetretena. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izany nareo a. D'être humble. Manetry tena. D'être humble pour recevoir les instructions. Manetry tena mba handray torolalana sy toromarika. Être humble pour recevoir l'éducation que le Seigneur veut nous donner. Manetry tena mba handray an'ilay fanabeazana izay tia ny tompo omena antsika. Vous êtes d'accord que nous avons hérité quelque chose? Miara-manaiky amiko ve nareo fa tsika dia nandova zavatra anankiray a. Hein, quelque chose de notre chair. Zavatra anankiray a izay avy amin'ny nofontsika C'est l'orgueil. dia ny avinavina izany. Vrai, pas vrai? Marina zany sa tsy C'est marina. l'orgueil, c'est de se positionner comme quelqu'un qui sait tout, qui comprend tout et qui voit tout. Ilay maka ny toeran'ny olona izay efa mahazo ny zavatra rehetra, efa mahafantatra ny zavatra rehetra. Mais quelqu'un qui se positionne dans cette position, Fa ny olona anankiray izay maka an'izany toerana zany a il va rien apprendre du Seigneur. dia tsy hanatra ninina avy amin'ny tompo mihitsy zany olona zany. Vous êtes d'accord? Manaiky Si nous an'izany sommes nareo dans a. l'église et Raoul- que nous croyons connaître mieux ceux qui sont établis par le Seigneur pour nous enseigner, Raha ohatra ka napetraka eo anivon'ny fiangonana antsika nefa miambo hoe mahafantatra mihoatra kokoa no ireo olona izay napetraka ny tompo fahefana eo anivon'ny fiangonana nous courons à notre perte. dia lasa miazakazaka makany amin'ny fahaveresantsika Hein? isika. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que nous avons besoin, hein, de marcher en toute humilité, Izay mahatonga ny apôstôly Paoly milaza mba handehanantsika amin'ny fanetretena rehetra ozy izy. d'avoir un cœur humble. Hanana fo manetry tena zany. Hein? C'est pourquoi les frères, souvent, quand on vient nous montrer les choses qui a besoin d'être rectifiées dans notre vie, Zany no antony ry rahalahy raha misy zavatra mila tokony ahitsy eo amin'ny fiainantsika, s'il n'y a pas ce cœur d'humilité, raha vao tsisy an'izay fo manetry tena izay ao anatsika nous allons résister. dia lasa hanohatra isika. Et je peux vous dire une chose, mes frères et sœurs, Azo ny lazaiko anareo raha lasy anabavy, c'est quelque chose que moi-même j'ai expérimenté. zavatra niainako ane zany zavatra Et je resako anareo zany. continue à expérimenter dans ma vie. Ary mbola mitoy miainana zany hatrany aho eo amin'ny Vous fiainako. savez, quand on sert le Seigneur dans une équipe, Hitanareo rehefa manompo ny tompo ao anatina ekipa isika et qu'il y a des frères qui sont là avec nous, ka misy rahalahy eo miaraka amintsika, si dans notre cœur il n'y a pas d'humilité, raha vao tsisy fanetretena ao am-pontsika c'est difficile pour nous de recevoir l'instruction. dia sarotra ao antsika nandray an'ilay torolalana, Vous êtes d'accord? fianarana. Hein, quand on est à l'école, Rehefa any am-pianarana isika, nous avons tous été à l'école, samy tamin'ny tany an-tsekoly avokoa isika rehetra, mais nous sommes à l'école pourquoi? fa inona moa no antony akanesantsika any an-tsekoly? Hein, les jeunes, là, vous allez à l'école pourquoi? Inona ny antony andehananareo any an-tsekoly ry tanora? Hein, pourquoi? Ah, pour apprendre. Mba hianatra. On est d'accord qu'on part à l'école pour apprendre. Miara-manaiky tsika fa matomaka any an-tsekoly isika dia mba hianatra. Hein? Ao a. Et est-ce que vous connaissez mieux que votre professeur? Fa moa ve nareo a mahay lavitra no mpampianatra anareo, mpanabe anareo? Hein? Qui se plaint de son professeur? Iza ny olona mitaraina amin'ny mpampianany? Hein? On se plaint de son professeur. Mitaraina noho ny amin'ny mpampianatra azy. Ben, tu es rentré bourrique? Tu es rentré à l'école bourrique? Niditra tao amin'ny sekoly borika? Ben, tu vas ressortir l'âne. Ay, ok. Miditra ao anatina sekoly na inona moa zany? Apondra dia mivoaka eo ianao a, ho lasa inona moa ny aniny? Borika. Parce que dans ton cœur, il n'y a pas d'humilité. Satria ao am-ponao ianao a, tsisy fanetreteny, tsisy fiovana zany e. Vous êtes d'accord avec moi? Miaro-manaiky an'izay amiko nareo a. C'est la première chose qui nous emmène à grandir dans la connaissance du Seigneur. Fa zany ny zavatra voalohany a mitarika antsika amin'ny fahafantarana ny tompo. Si dans notre cœur, nous avons l'humilité. Raha ohatra ao am-pontsika isika manana fanetretena. D'accord?
ao Parce a que s'il n'y a pas d'humilité dans notre cœur, fa raha vao tsy misy fanetretena ao am-potsika le Seigneur nous résiste. dia toerin'ny tompo ihany koa isika Vous êtes d'accord? manaiky an'izany nareo S'il a n'y a pas d'humilité dans notre cœur, le Seigneur nous résiste. raha vao tsisy fanetretena ao am-potsika dia ny tompo mihitsy ny manohatra atsika Hein? Le contraire d'humilité, c'est quoi? inona ny mifanohatra amin'ny fanetretena Hein? Le contraire, c'est orgueilleux. ny mifanohatra an'izany dia miavinavina olona miavinavina C'est pourquoi si on se tient dans l'église avec un cœur orgueilleux, zany no ato hoe raha mijory eo anivon'ny fiangonana tsika miaraka amin'ny fofeno avinavina qu'on n'est pas prêt à se soumettre, ka tsy vonintsika ao am-potsika ao anaika anetry tena Dieu nous résiste. dia manohatra atsika Andriamanitra Vous êtes d'accord? manaiky C'est an'izany pourquoi nareo a l'apôtre Paul nous enseigne izay mahatonga ny apôstôly paoly mampianatra atsika à avoir en nous de l'humilité. mba hananantsika ao anatintsika ny fanetretena Hein? L'humilité précède quoi? ina mialoha ina ozy izy ny fanetretena L'humilité précède la gloire. ny mialohan'ny voninahitra zany Hein? C'est-à-dire plus qu'on est humble, zany hoe arakaraka ny mamanetry tena atsika plus qu'on est capable de recevoir les instructions, arakaraka ny misokatra ny fotsika andraisantsika torolalana plus qu'on reçoit l'instruction, arakaraka ny andraisantsika ny fanabeazana plus qu'on grandit. dia arakarak'izay ihany koa ny Et on tombotsika reçoit la maturité dans notre cœur. dia lasa me mandray ny famatorantsika ao Hein? am-potsika C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit l'humilité, c'est la première chose qu'il doit avoir dans notre cœur. zay mahatonga ny apôstôly paoly milaza mihitsy hoe ny fanetretena mila nanantsika voalohany ao anatin'ny fotsika Il dit, en toute humilité et douceur, amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panao izy izy il faut qu'il y ait en nous un cœur doux, mila manana fahalemem-pana ihany koa zany tsika ao am-potsika un cœur qui est doux, un cœur qui accepte la reprimande, fo malemy a manaiky fananarana un cœur qui n'est pas prêt à se justifier. fo zay vonina tsy hanamartena Un cœur qui est doux, c'est un cœur qui est prêt à recevoir la parole de Dieu pour le changer, pour le transformer. ny atao hoe fo malemy fanahy dia foa tena malefaka vonina ny andray ny tenin'Andriamanitra zay apita amin'ny rehetra Et ensuite, il nous parle de la patience. dia ao aorianan'izay izy miresaka amintsika ny faharetana na ny faharipo izy Et je dis une chose, les frères et sœurs, ce que nous avons besoin, azao ny zavatra teneniko anareo raha lasanabava ny zavatra ilayntsika c'est bien de la patience. dia ny faharetana na ny faharipo Vous êtes d'accord? manaiky an'izany nareo a C'est bien de la patience dans notre cœur. dia ilay faharetana ao anatin'ny fotsika izay ny tena ilayntsika Hein? Parce que la patience, satria ny faharetana c'est un moyen pour nous de voir les choses grandir et changer dans la vie de nos frères et sœurs. dia fomba anankiray io faharetana io ahafahantsika matazana ny fivoarany fiovany eo amin'ny fiainan'ny-dralahako C'est na ny pourquoi anabava l'apôtre Paul nous dit, zay mahatonga ny apôstôly paoly milaza dans l'épître aux Philippiens, je crois, ao amin'ny epistily ho an'ny filipianina raha il tsy nous diso aho a dit, celui qui a commencé en vous cette œuvre la terminera. ozy izy hoe lay nanomboka asa tsara tao anatinareo izy no hatateraka Et an'izany il izy. faudrait que dans notre cœur, Noho izany sika ao anatin'ny fotsika au milieu de l'église, eo anivon'ny fiangonana il y ait en nous un cœur qui est patient les uns envers les autres. mila maharo-po amin'ny tsirairay avy isika Vous êtes d'accord? manaiky Un an'izany nareo cœur a patient les uns avec les autres. mila manana fahareta-po amin'ny tsirairay avy isika Parce que l'œuvre qui se fait dans la vie de nos frères et sœurs, satria ny asa zay tanteraka eo anivon'ny fiainan'ny rahalasy anabavy a ça ne se fait pas avec notre intervention. dia tsy tanteraka zany asa zany amin'ny alalan'ny fampidirantsika antsehatra ny tanantsika ohatra Vous êtes d'accord? miara-manaiky Ça an'izany se nareo fait a par la grâce de Dieu. fa ny fahasoavan'Andriamanitra mahatanteraka an'izany asa izany Ça se fait avec l'intervention de l'Esprit de Dieu dans son cœur. ny fanan'Andriamanitra miditra antsehatra ao anatin'ny fony a ny mahatanteraka an'izay asa C'est zay pourquoi si quelqu'un a été gracié par le Seigneur azany no ateo raha misy olona nanehon'ny tompony fahasoavany et il a été emmené au milieu de l'église, ka netony tompo teo anivon'ny fiangonana izy chacun de nous, on a besoin d'avoir un cœur qui est patient vers lui. dia noho izany tsika tsiraray avy mila maro-po amin'iny olona anankiray iny Et c'est avokoa sûr, on va voir beaucoup de choses de négatif. ary mazava ho azy fa tsy maintsy ahita lafin-javatra ratsy maro isika eo aminy Mais dans notre cœur, on doit être conscient fa ao am-potsika kosa isika mila tonga saina que Dieu l'a appelé, fa Andriamanitra ny antso azy
que Dieu est mort pour lui à la croix. ary maty ho azy teo amin'ny hazo fijaliana ny tompo. Et le Seigneur a le pouvoir de le changer parce que c'est lui qui l'a choisi. Ary manana fahefana sy hery hanova azy ny tompo satria ny tompo any mifidy Le any olona io Seigneur e. a le pouvoir de le faire grandir. Ny tompo manana hery ampitombo azy. Chacun de nous, lorsque nous avons un enfant qui arrive dans la maison, Isika tsiraray avy Cet exemple. rehefa misy zaza tonga ao an-trano ohatra hoe raisiko foana zay ohatra zay. nous savons qu'il ne va pas rester tout le temps petit. Fantatsika fa tsy hijanona hoe ho zazakely foana io zazakely io. Nous savons qu'il ne va pas tout le temps babiller. Babiller, parler comme un bébé. Tsy hoe tsy hijanona ho badabada foana izy akory. Nous savons qu'il va grandir. Fa fantatsika fa tsy maintsy hitombo io zaza io. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izany Parce qu'il nareo est appelé à grandir. satria nantsony izy tombo. Il est appelé à devenir un homme. Nantsony izy ho tonga lehilahy lehibe. Il est appelé à devenir quelqu'un qui va discerner les choses. Ho tsy maintsy ho tonga izy ao anatina fahalebiazana anankiray izay ahafahany manavaka ny tsara sy ny ratsy. On le sait, ça. C'est vrai, c'est pas vrai. Fantatsika izany amin'ny ankizy ao an-trany Nous e. tous, on sait ça. Tsika rehetra miara-malala an'izany. C'est pourquoi la patience qu'il doit avoir dans notre cœur, Zay no antony hoe le faharetana izay tokony hananantsika ao am-pontsika ça doit nous emmener à l'assurance pour que cet homme, cette femme, cette jeune grandisse. dia tokony hitondra antoka zany izay faharetana anantsika ao anatin'ny fotsika izay fa manana fanantenantsika fa tsy maintsy hitombo io lehilahy io vehivavy io tanora io. Et c'est pourquoi si cette patience-là n'est pas en nous, Ary zay no antony hoe raha vao tsy ao anatsika izay faharetan'izay pour attendre que Dieu fasse son œuvre dans sa mba vie, mandra-piandra an'ilay asa tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainany, nous allons nous lasser. dia lasa ho kiviketraka isika. C'est vrai, c'est pas vrai. Sa tsy zany marina zany sa tsy Nous marina. allons nous lasser. Lasa ho ketraka isika indray no Nous, kivy. nous allons nous décourager. Lasa ho kivy isika. Et nous allons peut-être même mettre une croix sur lui. Eny fa mety tonga hatramin'ny fanasiana croix azy atsika tena lazaintsika fa tsisy antenaina intsony ny aminy Parce qu'on le zany. regarde avec nos yeux naturels. Satria mijery amin'ny masontsika hita maso isika. Mais si dans notre cœur, on a la foi pour lui, Fa raha ohatra ka manana finoana azy isika ao am-pontsika, si dans notre cœur, nous savons que c'est le Seigneur qui l'a appelé, fa raha ao am-pontsika fantatsika fa ny tompo ny antso an'io olona io, eh bien, nous avons cette assurance que Dieu va changer sa vie. dia manana antoka kosa isika fa ny tompo no hanovany C'est fiainana. pourquoi l'apôtre Paul nous parle de cette manière. Pourquoi, les frères et sœurs? Zay mahatonga ny apôstôly Paoly milaza ny fomba io satria na no antony raha Nous lasianabavy. sommes l'église du Seigneur. Satria isika neny atao hoe fiangonan'ny tompo e. Et vous savez, le problème de l'église, c'est quoi? Ary hainareo ve hoe inona ny olan'ny fiangonana? C'est quoi le problème de l'église? Inona ny olan'ny fiangonana? Vous savez, c'est quoi le problème de l'église? Tsy hainareo ve inona ny olan'ny fiangonana? C'est le vivre ensemble. Ny olan'ny fiangonana dia zao hoe le miara-miaina. C'est vrai, c'est pas vrai? Sa tsy zany marina zany sa tsy marina? Le plus gros problème, Ny anisan'ny c'est le vivre ensemble. ny anisan'ny tena olana ngeza be dia le fiarahamonina mihitsy. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir dans notre cœur Zay mahatonga antsika tena mila mahatokony anantsika ao anatin'ny fotsika la lumière de l'évangile. ny fahazavan'ny filazantsara. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izany nareo a? Ce que l'évangile va changer la vie des hommes. Dia zao hoe ny filazantsara izay hanova ny fon'ny olombelona. Ce que l'évangile va enlever les choses qui est mauvaises au milieu de nous. Dia ilay ahafahan'ny filazantsara manaisitra n'ilay zavatra ratsy eo anivontsika. C'est pourquoi on parle en général pour l'église, Zany no antony miresaka amin'ny akapobeantsika zany raha miresaka ny fiangonana. mais adressons-nous ces paroles à chacun de nous. Fa andao kosa isika aoka hiteny amin'ny tenantsika manokana zany teny zany. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay nareo a? Il faut que je prends cette parole et je l'applique pour moi parce que le Seigneur me parle moi. Raiso a ho anao manokana io teny io satria enao ny tenenan'ny tompo androany. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Manaiky an'izay miara manaiky amiko nareo lasianabavy a? Il nous dit, vous supportons les uns les autres avec amour. Ozy izy hoe mifandefitra amin'ny fitiavana, mifandefitra amin'ny fitiavana. On est ensemble et on a besoin de se dire que je ne suis pas meilleur, tu n'es pas meilleur, et ensemble nous sommes appelés à nous supporter, à nous aimer, à nous accepter l'un et l'autre pour que nous puissions vivre en harmonie ensemble. Satria miara-miaina isika, miara-monina isika, enao tsy tanteraka, za tsy tanteraka, fa kosa mila mifandefitra isika dia
Tsy tadidiko ny toy any. Fandefitra isika. Vous êtes d'accord, les frères et sœurs? Manaiky an'izany nareo lalasanabavy Il a? dit, vous supportant les uns les autres avec charité. Hozy izy hoe mifandefitra amin'ny fitiavana, mifandefitra zany. Est-ce que quand on a l'amour dans notre cœur pour quelqu'un, on voit ses fautes? Mova itsika rehefa manana fitiavana ho an'ny olona anankiray dia mahita ny fahadisonana fahalemeny ny olona anankiray iny. Hein? Quand on aime quelque chose, Rehefa tena tiatsika ny zavatra anankiray, est-ce qu'on voit ses fautes? dia mova hoe mahita ny kilemana na ny fahadisona isika. Est-ce qu'on voit ses imperfections? Mahita ny tsy fahalavorariany ve isika. C'est vrai, c'est pas vrai? Manaiky an'izany, marina zany sa tsy marina? Hein, les jeunes filles, là, les jeunes garçons, Re tanora zazalahy sy zatovavy, quand vous aimez quelqu'un rehefa tia olona anankiray nareo, et que votre cœur a été conquis, fa tena babo tanteraka ny fonareo, et si on vient vous dire que hop, c'est pas bon ça, dia rehefa tonga miteny aminareo ny olona anankiray hoe tena misy zavatra tsy tsara, et on vient mettre au devant de vous tous ses défauts, dia iny fa velarina eo anatrehanareo inona moa zany ny fahalemen'le olona ray tianareo zany e. hein, est-ce que ça vous décourage? Movy akivy anareo zany. Allez, dis-moi. Teneno anao marina e. Hein? Quand on vous dit attention, c'est pas bon, il faut pas. Tu vois, il est ça, il est ça, il est ça, il est ça, et ça va te faire du mal. Rehefa lazaina aminareo hitanao io olona tianao be io a, izy ane misy an'izao, misy an'izao, misy an'izao, raha mitohy amin'io ianao dia aparary anao zany. On devient sourd, Dia manao be marena isika, on devient aveugle, lasa jamba isika, et on voit que lui. dia tsy mahita afa-tsy izy isika. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izany nareo a? Et c'est pourquoi l'amour, quand c'est dans notre cœur, Zay no antony hoe rehefa tonga ao am-potsika ny fitiavana, on ne voit pas les défauts des uns et les défauts des autres. dia tsy mahita ny fahadison'ny hafa na ny kileman'ny hafa isika. Vous êtes d'accord? On Ah ne ouais. voit pas ses défauts, malgré qu'il a des défauts. Tsy mahita ny kilemana isika eny fa na dia manana kilema azy Malgré izy. ses défauts est flagrant. Na dia ngeza be aza ny tsy fahalavorariany a, Mais le fait que dans notre cœur nous l'aimons, fa satria tiatsika loatra izy ao am-potsika, on ne le voit pas. dia tsy mahita isika n'ilay kilemana Vous êtes zany. d'accord, les frères et sœurs? Manaiky an'izay nareo raha lasianabavy Pourquoi a? quand le Seigneur regarde l'Église, Zay mahatonga hoe rehefa mijery ny fiangonana ny tompo, hein, quand il nous regarde, rehefa mijery atsika izy, il voit tout ce qui est mauvais dans notre vie. dia mahita ny tompo ny zavatra ratsy rehetra misy eo amin'ny fiainantsika e. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay nareo Sous a? le regard du Seigneur, il voit tout, 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 tout. Ny fijeryn'ny tompo dia mahita ny zavatra rehetra. D'accord? Mais l'amour qu'il a manifesté à la croix, Fa ilay fitiavany izay naseho teo amin'ny hazo le fijaliana, sang qu'il a versé à la croix pour nous laver, ilay raha izay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana mba hanasa antsika, l'emmène à ne plus voir. dia nitarika azy tsy hijery an'izany intsony. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay nareo a? L'emmène à ne plus voir. C'est pourquoi ce matin, quand nous adorons le Seigneur, Zay mahatonga antsika raha nideran'ny tompontsika tamin'ity maraintsy a, nous ressentons le témoignage de sa présence dans notre cœur. dia matsapa ny fisian'ny fanatrehantsika ao am-potsika. C'est vrai, c'est pas vrai. Et Marina zany sa tsy Et marina? peut-être notre cœur est tordu. Ary eny fa mety ho mafy ny fotsika, Peut-être en nous, il y a des mauvaises pensées. mety misy fisainandrasy ao anatsika, Peut-être en nous, il y a de la critique. mety misy fitsikerana ao anatsika, Mais l'œuvre accomplie à la croix, l'amour de Dieu déversé à la croix, fa ilay asa izay vita teo amin'ny hazo fijaliana, ilay fitiavan'Andriamanitra izay nirotsaka teo amin'ny hazo fijaliana, fait que nous bénéficions de la présence de Dieu. dia izao hoe ny ahatonga antsika afaka higoka ny Il ne voit pas fanatrehan'Andriamanitra. cela. Satria tsy hita intsony C'est zany. pourquoi l'apôtre Paul nous dit, supportez-vous avec amour. Zay mahatonga amin'ny Paoly milaza miresaka amintsika hoe mifandefera amin'ny fitiavana Il veut ianareo. tourner notre regard vers la croix de Christ. Tiana pitodika ny fijerintsika ao any amin'ny hazo fijalian'i Kristy Et izy. comment Jésus a donné sa vie à la croix en acceptant de prendre notre place et de porter sur lui nos péchés. Ary Jesosy aho izay nanaiky nitondra ny otantsika sy nanadio antsika Pour que nous puissions nous aussi, mba dans la ahafahantsika ihany communion koa, avec lui, mba ahafahantsika ho tafahombona miaraka aminy, de nous supporter les uns les autres avec amour, ka ahafahantsika ihany koa ao aorianan'izay mifandefitra amin'ny sans voir fitiavana. le péché
le défaut des uns des autres. tsy mahita intsony a ny fahalemen'ny andany sy ny Et c'est ça ankilany qui nous permet d'être sy ny ota ensemble. azay mahatonga antsika C'est ça qui nous permet d'être unis. azay mahatonga antsika ho tafaray a Hein? Quand nous comprenons la profondeur de la grâce que Dieu a manifestée à la croix pour ma vie, rehefa tsapantsika ny alalany fahasoavan'andriamanitra zay naseho any teo amin'ny hazo fijaliana ho an'ny fiainako je ne peux pas avoir un regard différent pour vous. dia tsy tokony ahy zany a hanana fomba fijery hafa ho anareo C'est vrai, c'est pas vrai. marina zany sa tsy marina Hein? Nous réalisons que nous sommes de la même fantatsika pâte fantatsika fa lasitra ray no nisy atsika et que si Dieu m'accepte comme je suis, ary matoa ny eken'andriamanitra amin'ny mahizao ahy a pourquoi je n'accepterai pas les autres comme ils sont? dia efa manina moa tsy anaiky ny hafa amin'ny mahizy azy C'est vrai, c'est pas vrai. marina zany sa tsy marina Parce que c'est le Seigneur qui l'a appelé, c'est le Seigneur qui l'a choisi. satria ny tompony ny antso azy ny tompony no mifidy azy Il dit, il y a... Attends, je lis. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. andiny fahatelo mazoto mitana ny firaisana amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana Quand nous avons dans notre cœur de l'amour les uns pour les autres, rehefa manana fitiavana ho an'ny tsiraray avy isika eh bien, nous conservons le lien de la paix. dia ho sisy hoe tanantsika mazoto mitana an'izay fehim-pihavana an'izay isika Hein? Quand l'amour est dans mon cœur, rehefa ao anatin'ny foko ny fitiavana je ne vois pas le défaut de mon frère Mansour. dia tsy hitako ny fahalemen'ny rahalahiko mansoro a Je l'accepte comme il est. fa manaiky azy amin'ny mahizy azy aho Il m'accepte comme je suis. ary izy ihany koa manaiky ahy amin'ny mahizy ahy Et lui et moi, nous sommes en paix. dia lasa mihavana izay mirahalahy Vous êtes d'accord? manaiky an'izay ve nareo Hein? Et ça, je dois prendre sur ma personne. ary zany zavatra zany a tokony a ny tenako zany no diniako raisiko an'ny tenako zany zany zavatra zany Pour que j'arrive à garder la paix entre nous, mba ahafahako mitandro an'ilay fihavanana eo aminay mirahalahy a je dois faire mourir les choses qui sont en moi et qui voient ce qui n'est mauvais chez lui. ary a mila mamono ny zavatra hitako ato amiko a momba azy a Donc c'est ka à hitany moi, tsara amin'ny aminy c'est à moi de sauvegarder l'unité qu'il existe entre lui et moi. ka noho izany anjarako zany mitana an'ilay firaisana misy eo aminay mirahalahy Vous êtes d'accord? Je ne veux pas que dire qu'il faut que lui il fait. za zany tsy tokony hiteny mihitsy anjarany izy mila miova Parce que la parole de Dieu me dit que je dois garder l'unité de l'esprit. satria ny tenin'andriamanitra nie no milaza hoe izao no mila mazoto mitana ny fitiavana amin'ny C'est fanahy adressé à moi. firaisana fa ho azy zany io teny io fa tsy ho azy tsy ho an'ilay Et olona je dois marcher par rapport à l'appel que le Seigneur a mis sur ma vie. ary a mila mandeha mifanaraka amin'ilay antso azy napetraky ny tompo teo amin'ny fiainako aho Vous êtes d'accord? manaiky an'izany nareo a Pourquoi? inona no antony a Hein? Il y a un seul corps et il y a un seul esprit. iray ny tena ary iray ny fanahy Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance dia toy ny antsonanareo amin'ny fanantenana iray par votre appel. momba ny fiantsonanareo Il y a un seul Seigneur, iray ny tompo une seule foi, iray ny finoana un seul baptême, iray ny batisa un seul Dieu iray andriamanitra et Père de tous, sady rain'izy qui rehetra est au-dessus de tous izay ambonin'izy rehetra et parmi tous sy manerana azy et rehetra en tous. ary ao amin'izy rehetra Amen. amen Pourquoi? inona no antony Vous comprenez, frères et sœurs, la grâce que Dieu m'a accordée pour être dans l'église. hitanareo azonareo ve raha lasianabavy ny fahasoavana naseho an'ny tompo aho ahafahako tonga eo anivon'ny fiangonana Je dois la considérer ça. mila mamelanja an'izay aho zany Et je dois permettre au Seigneur de faire son œuvre dans ma vie ary mila mamela ny tompo aho mba hanaova ny asa eo amin'ny fiainako a pour que je m'adapte. mba ahafahako a misadapteny amin'izay zany manahaka an'izay Vous êtes d'accord? manaiky an'izany nareo a Pour que je m'adapte. Pourquoi? mba ahafahako manahaka an'izay inona no antony Parce qu'il y a un seul Père, satria iray ny ray a il y a une seule foi, finoana iray a il y a un seul baptême, iray ny il y a batisa un seul esprit iray ny fanahy pour former un seul corps. mba atonga tena iray ihany koa amen Vous êtes d'accord? Si je ne permets pas au Seigneur de faire son œuvre dans ma vie, parce que c'est lui qui fait, raha vao tsy mamela ny tompo manao ny asa eo amin'ny fiainako a satria andriamanitra manao an'ilay asa pour que je m'adapte avec mon frère Mansour, mba ahafahako a misadaptena manahaka ny pour rahalahiko que je masoro m'adapte avec mon frère Thiouri, na ahafahako manahaka ny rahalahtsiory a pour que je m'adapte avec vous. ahafahako manahaka nareo rehetra Pourquoi?
Inona no Parce que antony? nous sommes appelés à former un seul corps. Satria nantsoina ho tena iray anie isika e. Et si je refuse cette œuvre dans mon cœur pour participer à ce corps, Fa raha ohatra ka mandany izay asa ia ka tsy handray anjara ao anatin'ilay tena iray io zany, je suis appelé par le Seigneur. nantsony ny tompo aho a. Mais si je ne le permets pas de faire son œuvre dans ma vie, Fa raha tsy mamela azy a hanaova ny asa eo amin'ny fiainako, pour me mettre là où je dois être, mba ametrahany ahy eo amin'izay tia nipetrahako, je veux moi-même m'exclure. dia lasa manalan-darana ny tenako aho. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Azonareo ve zany raha Je lasa vais anabavy? moi-même m'exclure. Lasa manaisotra ny tenako aho, manalan-darana ny tenako. Pourquoi? Inona no Parce antony? que je ne réalise pas Satria tsy tonga sainao a, tsy que azoka le tsaina travail de Dieu doit se faire en moi fa ny asan'ny tompo a mila tanteraka ao amiko aloha, pour que je m'adapte à l'ensemble. mba ahafahako a manahaka ny hafa reo aveo misadapta amin'ny hafa zany. Pourquoi? Il dit bien, nous sommes appelés à former un seul corps. Ozy izy hoe mazava be ny teny ozy hoe nantsoina ozy izy isika ho tena iray. Vous êtes d'accord? Amen. Et tous nos membres sont bien coordonnés ensemble. Ary a mifandrindra avokoa izy izy ny ratsana rehetra. C'est pourquoi, frères et sœurs, je veux vous encourager, Zay ny tiako aporisihana anareo raha lasy anabavy ampaherezina anareo a, hein, de permettre au Seigneur mba hamela ny tompo de faire son travail dans notre vie. hanao asa eo amin'ny fiainanareo manokana. Hein. La grâce nous a été donnée. Nomeny tompo atsika ny fahasoavany. Hein. La grâce nous a été donnée pour que nous soyons Nomena atsika ny fahasoavany mba ahafahantsika l'Église de Jésus. mba ahafahantsika ho tonga ilay fiangonan'i Jesosy. Et je veux vous encourager ce matin Ary te hampahery anareo ny amin'izany amin'ity marain'ity, de ne pas rejeter cette grâce. mba tsy ho lavintsika anie izay fahasoavany izay. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izany nareo a? C'est vrai, c'est pas vrai? Marina izany sa tsy marina? Je voudrais vous dire une chose, mes frères. Izao no lazaiko anareo raha lasy anabavy a. Si Dieu ne fait pas son travail dans notre vie, ou du moins, si nous ne permettons pas au Seigneur de faire son travail dans notre vie, Raha ohatra ka tsy mamela ny tompo hanao ny asany eo amin'ny fiainantsika isika, une chose est sûre, dia zavatra tokana ny azo antoka, je peux aller où je veux. afaka mandeha naiza naiza tiako aleha aho. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izany nareo a? C'est pas ici. Hein. Tsy eto a? C'est pas ici. Tsy eto izany. Ici, non. Na eto ihany koa, tsy ato a, tsy ato ihany koa. Mais je connais Fa fantatro kosa, des chrétiens mahafantatra kristianina aho, qui parcourent toutes les églises. izay mitety mitsahatra mitety fiangonana. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izany nareo? Qui parcourent toutes les églises. Tena mitety fiangonana izy ireo. Hein. Ils cherchent la bonne église. Tena mitady an'ilay fiangonana tena izy ireo. Ils cherchent la bonne église. Mitady an'ilay fiangonana tena izy. Mais le problème, Fa ny olana nefa, quand tu trouves la bonne église rehefa mahita an'ilay tena fiangonana azy ianao, et que tu es le mauvais élément, kanefa ianao mihitsy n'ilay singa ratsy ao tu ne peux pas anatin'ilay izy, t'adapter. dia tsy afaka misadapty ianao manahaka an'ilay fiangonana tena izy Vous êtes ianao. d'accord avec moi? Manaiky an'izany ve ianao? Allons parcourir toute l'église de la terre, dit je veux trouver l'église parfaite. Andao tsika hitady ny fiangonana rehetra manena an'izao toy izao, hitady an'ilay fiangonana tena lavorary indrindra. Mais l'œuvre de Dieu ne se fait pas dans ta vie. Fa nefa ny asan'Andriamanitra tsy tanteraka eo amin'ny fiainanao a. Tu ne permets pas au Seigneur de transformer ta personne. Tsy mamela ny tompo ianao hanova ny tenanao. D'accord? Et tu cherches. Dia iny ianao fa mikatsaka Mais mitady. là où tu vas, Fa any amin'izay alehanao, tu ne peux pas t'adapter. tsy vitanao ny manahaka an'ilay ao. Pourquoi? Satria inona no Parce que antony? tu n'es pas taillé pour. Satria ianao a tsy voatefy a hifanaraka aminy. C'est pourquoi moi je veux vous encourager ce matin Zay no tiako aporisihana anareo amin'ity maraintsy a. de laisser la grâce de Dieu faire son travail dans notre vie. Tena velao ny fahasoavan'Andriamanitra hanao ny asany eo amin'ny C'est par fiainanareo. grâce que nous sommes sauvés Fa fahasoavana namonjena et antsika, c'est par grâce que nous sommes transformés. ary fahasoavana ihany koa no manova antsika. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izany nareo a? Et personne de nous ne peut changer personne. Ary tsy misy nizaniza amintsika afaka manova olona. C'est sa grâce dans notre vie. Fa fahasoavana eo amin'ny fiainantsika zany. Hein? Il dit, nous avons été appelés à une seule espérance par votre vocation, et il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, ça on a déjà lu. Il dit, mais chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ.
andininy fafito fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatra ny fanomezan'ny Kristy avy isika Et rehetra. l'apôtre Paul va détailler ce qu'il doit y avoir dans l'Église comme ministère pour notre perfectionnement. Dia omeny Paoly apôstôly moa zany antsipiria mahakasika an'ireo fanomezany ao amin'ny fiangonana ny Moi, asa ce que fanompoana. je veux vous encourager ce matin, Fa ny any tiako aprisiana anareo amin'ity maraintsy a de permettre au Seigneur dia ny amelanareo an'ny de tompo a continuer à faire son travail dans notre vie. anohizany a ny asany ao amin'ny fiainanareo. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs, Zao no lazaiko anareo raha lasiana bavy, personne n'est plus mauvais que personne. tsy misy olona ratsy noho ny hafa akory. Hein? Dans l'Église, personne n'est plus mauvais que personne. Ao anatin'ny fiangonana tsy misy hoe ny hafa ny ratsy noho ny hafa, Mais nous tous, nous sommes appelés à être transformés. fa tsika rehetra dia samy nantsona hovaina avokoa, mba hiova avokoa. Hein? C'est pourquoi, allons pas arrêter avec le défaut des uns des autres, Zany no ataoko tsika tsy hijany eo amin'ny fahalemen'ny hafa, mais allons prier les uns pour les autres fa andao kosa hifampivavaka isika à changer notre cœur. mba hahafahan'ny fahasoavan'ny tompo a hanova ny fon'ny tsiraray avy. Vous êtes d'accord? Manaiky an'izay nareo a, Vous avez une espérance dans votre cœur que le Seigneur vous prendra avec lui? manana fanantenana avy ao anatin'ny fonareo ianareo fa akanareo ny tompo, Eh bien, laissons la grâce de Dieu changer notre vie. dia noho izany a mamela ny fahasoavan'ny tompo hanova ny Et le fiainanareo, Seigneur le fera. ary ny tompo no hanao an'izany. Vous êtes d'accord? Ao a, Il le fera. tsy maintsy ataony zany. Il nous a appelés, Ny antso atsika izy, il nous a choisis mifidy atsika izy, et il le fera. dia tsy maintsy ho ataony Vous zany. êtes d'accord? Manaiky an'izay nareo a, Dans l'évangile de Jean au chapitre 15, je crois, ao amin'ny filazantsara ny jaona toko 15 a, c'est pas vous qui m'avez choisi, hozy izy hoe tsy anareo no nifidy ahy, c'est moi qui vous ai fa choisi. izaho no nifidy anareo. Je vous ai choisi Mifidy anareo aho afin que vous portiez de fruits mba hahafahanareo mamoa et que votre fruit demeure. sy haretan'ny vokatrareo izy izy. Le Seigneur nous a appelés, Ny antso atsika ny tompo, il nous a choisis, mifidy atsika izy, et il changera notre cœur, dia izy no hanovany il fotsika, changera notre vie, izy no hanovany fiainantsika, et nous serons parfaits. dia ho tanteraka isika. Hein? Et Amen. tout ce que nous allons communiquer, tout ce que nous allons dire, Ary ny zavatra rehetra apitatsika sy lazain'ny vavantsika, ça va porter ses fruits. dia hitondra ny voany zany. Hein? Il dit, c'est moi qui vous ai appelé. Hozy izy hoe izao no ny antso anareo, Hein? Et que vous puissiez porter du fruit. dia mba hahafahanareo a amobe, C'est lui qui changera les choses de notre izy a no manova ny zavatra rehetra raha lasiana bavy. C'est Amen. lui qui nous perfectionnera. Izy no hatanteraka atsika, C'est lui qui nous rendra inébranlables. izy a natonga atsika tsy ho azo ozongozonina. Amen. Amen. C'est pourquoi ouvrez vos cœurs, Zany no antony sokafony fonareo, attachez-vous au Seigneur mifikira amin'ny tompo ianareo, et permettez au Seigneur de faire son travail dans notre vie. ary a mamelany tompo ianareo hanao ny asany a eo amin'ny fiainanareo. On est d'accord? Manaiky an'izay nareo, Vrai, pas vrai? marina zany sa tsy marina? Vous vous sentez faible ce matin? Matsapa marefo ve nareo amin'ity maraintsy? C'est pas un problème? Tsy olana zany, Hein? C'est pas un problème? tsy olana zany. Vous avez des faiblesses en vous? Mety manana fahalemena ve ianareo anatinareo? Il y a des manquements dans votre vie? Mety misy tsy fahampiana ve ao amin'ny fiainanareo? Vous avez des faiblesses? Manana fahalemena ve nareo? C'est pas un problème. Tsy olana zany, Celui qui vous a appelé est fidèle. fa mahatoky ilay nyantso Il anareo. accomplira, il changera. Izy no hatanteraka, izy no hanova. Moi, dans mon cœur, j'ai cette foi. Zaho anatin'ny foko manana an'izany Et je finoana suis zany sûr ao. que le frère Mansour a cette même foi dans son cœur. Aza ihany koa mino fa rahalahako mansora manana an'izay finoana zay ihany koa izy ao anatin'ny fony Que a. Dieu accomplira son œuvre dans notre vie. Fa izy a no hatanteraka ny asany ao amin'ny fiainantsika. Il transformera nos vies. Izy no hanova ny fiainantsika. Amen. Amen. Il bâtit son église. Izy no manorina ny fiangonany, Et il fera son œuvre. dia izy no hanao ny asany. Permettons au Seigneur Fa andao fotsiny tsika hamela ny tompo d'agir dans nos vies. hiasa eo amin'ny fiainantsika. Amen. Amen. C'est par la grâce que nous sommes sauvés Fa soavana ny namonjena antsika, et c'est par la grâce qu'il nous changera. ary a fa soavana ihany koa noho izany a no hanovany atsika. Tout vient de lui. Ny zavatra rehetra dia avy aminy. Ouvrons nos cœurs et attendons-nous à la grâce du Seigneur. Andao tsika nokatra amin'ny fotsika dia andao hiandrandra ny fahasoavan'ny tompo. Amen. Voilà mon frère Mansour. Zay raha lamansoro a, On va peut-être se mettre debout. andao raha mety dia andao hiaraka hitsangana tsika.